Vahaolana eo amin'ny samy malagasy no ilaina manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao, hoy ny ACS na ny Amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et sénateurs de Madagascar. Mitaky ny hijoroany ray aman-dreny FFKM andray andraikitra amin'ny fanelanelana izy ireo. Izahay ACS fikambanan'ny olo Madagasikara teo aloha dia manameloka tanteraka ny von'olona nitranga tamin'ny sabotsy 1 aprily 2020 lasa teo ka namoizana aina sy naharatrana piraitandrazana. Ny ACS dia maneho ny fiaraha-miorina amin'ireo fianakaviana namoy ny havany ary mirary fahasitranana haingana ho an'ireo naratra. Ny ACS dia makasitraka ny tolona nataon'ireo solombavam-bahoaka miisa 770 tsy nandany ny lalam-pifidianana mandika ny lalam-panorenana tolona efa lasa tolom-bahoaka ankehitriny. Tandindomindoza ny firaisan-kina sy ny fihavanana malagasy. Noho izany, ny ACS dia miangavy ny ray aman-dreny am-panahy mitarika ny FFKM mba hiantso ny antokeolafo kely misy eto amin'ny firenena hiara-midinika sy hitady vahaolana mahomby sy maharitra ho amin'ny fitoniana sy irosoan'ny firenena amin'ny fanovana tsy maintsy hatrehana. Heverin'ny ACS fa ny fihaonam-be pirenena tariny FFKM ny vahaolana.